Alan'ny alakamisy 7 aogositra 5 manolotra ny arabo ambapiraritso tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany miarabanao ihany koa Eliza Herman. Miarabany mikarandram-bolaza miaraba sikagnaby mpanaraka NTV+ Madagascar amin'ity arivaty magnasanao anaraka fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Menatsika vetrana ireo lohateny mbaovao. Mbola manana hatramin'ny rampitso 7 aogositra 2024 hatramin'ny 4 ireo mpanohana ny Barea isoratanarana andehanana ao Nairobi Kenya anatika an'ilay famaranan'ny Shan 7 tapitrisa ariary na $10,000 misarany tapakila aloha isan'olona araka ny fandaminana napetraka ny fiadin'ny Repoblika. Tranga vojana tsy azo nielana sy tsy napozana ny tsiodrivotra mahery ny tarika ny fahafatesana sy faratran'ireo mpiofana tamin'ny fakana brevy filatsahana ny Elinaina omaly Tenerife Mamo ho ny ministeran'ny Foloalinda androany. Nitarina ny fotoana mahatale jeneraly ny Madagascar Airlines kampany ampitaterana anabakabaka malagasy any Thierry de Bayol araka ny fanambarana navoaka ny Madagascar Airlines. Tonga nanatitra fehezam-boninkazo ho an'ny tompoko vavy Céline Ratsiraka sy nanotrina ireo fianakaviana tao amin'ny lapan'ny CGST Thomasin ny filota le jeneraly nivondrona TV+ Madagascar Nicolas Rabe Mananjara androany alakamisy 20 aogositra. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena avy hatrany mbola manana hatramin'ny rampitso 7 aogositra hatramin'ny 4 ireo mpanohana ny Barea isoratra anarana andehanana ao Nairobi Kenya anatrika ny lalao famarana ny Chan. 7 sy 2 tapitrisa ariary na $10,000 ny sarany tapakila aloha isan'olona araka ny fandaminana napetraka ny fiadin'ny Repoblika. Saran'ny tapakila efa tsasabidy ramta amin'ny vidin'ny tapakila mahazatra. Efa misy ireo mpanohana nanomboka nanjifa ny tapakila androany ateny amin'ny kianjan'ny Barea fanohanana mivantan'ireo mahery fotsika ny tena manosika azy ireo ho any Nairobi mihitsy mandritry ny lalao famaranana. Fitiavana Doni Ivra Sata. Nivoaka omaly ariva ny sarany tapakila antsona hoe Pak supporter Barea ho an'ireo isafidy manokana ny hoany Nairobi ao Kenya anatrika ny lalao famarana ny Chan ifandona ny Barea ny Madagascar amin'ny Lion de l'Atlas ny Maroc ho tanterana ny sabotsy 3 aogositra izao ao amin'ny kianjan'ny MOI International Sport Center any Nairobi io lalao famarana io ho fanohanana ireo mahery fo ny Madagascar dia isy ny sidina manokana karakarain'ny fanjakana malagasy itaterana ireo teo any antoerana 7 sy 2 tapitrisa ariary na mitovy amin'ny $10,000 ny saran'izany tapakila alohan'ny isan'olona izany araka ny fandaminana napetraky ny fiadidian'ny Repoblika io izay antsoina hoe Pak supporter Barea. Efa nisady ireo mpanohana no tonga anjifa ny tapakilany androany. Ny patron ndeha any Kenya mikarakara taratasy. Daholo ny zatra ilaina? Sary tapaka de passeport de photocopie-na passeport de vola mazava ho azy. Mba manao supporteur mba fitiavana tandrazana zany. Fanomanana hoe misy vola aloha, misy taratasy amboarina. Taratasy moa zany efa teo ihany fa fanomanana le vola no vao antany ato. Efa fantatra ihany fa trano hoe antany programme sy ny hoe fomba fiaingaina sy ny fiverenana sy ny zavatra tokony hoe fantatra momba le zany. Lahatra be zany nareo? Ie, milahatra be mihitsy zay. No mahatonga le hoe tsy ampy fotsiny manohana eto Madagascar fa andeha ho any Kenya mihitsy. Voalohany angamba antsika no miakatra finale dia mba zay no mahatonga tapakevitra hoe aleo mba andeha kely aloha. Miaraka amin'isa sady? Ny tena marina efa mianaka. Nilahatra tao amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ireo mpanjifa andro any maraina efa nanomboka tamin'ny 7 maraina ny filaharana na mbola ny sabotsy izao aza vao ho tanterana ny lalao famaranana dia hita ho tena efa faly sy mientanentana sahady ireo mpanohana ny Barea. Eo amin'ny Barea antsika eto Madagascar zany dia je vous souhaite bonne chance. Et allez Barea, allez. Allez, de rien, allez, coucou. Eva Barea.
Asika kopy io e. Mo. Efa raikitra mihitsy aza ny vinavina ny ovalin'ny lalao. Allez, 2-1 pour Barea. Efa tafiditra ao anatin'ny pak supporter Barea avokoa ny tapakila mandroso sy miverina ny sakafo sy ny rano, ny fitaterana mandray anina Eurobi mankany amin'ny kianja anaovana ny famaranana sy mitondra miverina mankany amin'ny seranam-piaramanidina indray, ary ny tapakila idirana ny kianja ao Nairobi. Antsasabedy ny sara ny 7 sy 7 sy rotapitrisa isan'olona io. On a fait les prix 2,209 000 ariary. Somary hoe atonitony ihany aloha izy. Tsy nampihemitra ny Petit Barea sy ny baolakitra ny sara ny pak supporter Barea. Mba manona ty amin'izay izy mba mahazo hery koa le ekipa antsika. Nahoana ny fanomanana ny vola? Fanomanana aloha efa mba ny antso fianakaviana dia mifanampinampy teo. Nanao fanambarana ihany koa ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina omaly tamin'ny tambazotrany fa voraisina 100% ny fitondrana olona iray avy amin'ny fianakavian'ny ekipa ny Barea. Namafy ny ministera ny filaminam-bahoaka fa 7,2 ariary isan'olona hatrany ny manamboatra ny pasiporo, ary misy ny guichet manokana anamboatra ny pasiporo ny ireo olona amonjy ny famaranana ny tranony. Ivoaka mialohan'ny fiangana ho an'ny Kenya izany pasiporo izany hoy ny fanazavana. Hita ho indrikely androany ny tsimbola fanombohan'ny fanjefana tapakila hatramin'ny 12 ora atoandro. Ora nahatongavanay teny an-toerana tena mikanjan'ny Barea, efa vonona amin'ny taratasy samihafa ilaina nefa ireo teny an-toerana. Ezaka nanatona tompony andraikitra izahay, tangitsina azo hatramin'ny farany. Ny tranona izay hatrany ambony moraly ho an'ny malagasy amin'ny androbana ny tranona 2020 ny sabotsy ho avy izao a Nairobi, Kenya, raha ny nambaran'ireo naneho hevitra. Ilan'elan'ny saray no andresen'ny Barea ny Maroka amin'ny lalao famaranana io, raha ny nambaran'izy ireo, ao ny milaza hoe ray no aotra, ao koa ny milaza hoe roa no iray. Afana milaza izany fozy ireo fa nidingana nolalovin'ny rotonta anatin'ny fifanitsanana isambondrina ka atreo amin'ny manasadalana ny aloha izao nahatongavana tsy amin'ny dingana faratampony izao. Sariny Omega Nefton. Ny pronostika zany roa ray mandeha semindry saroa isika dia ny sens mino fa ny motivation ro bandikely ireo dia tena ao anatin'ny heriny tanteraka satria goavana ny loko efa azony mbola dingana voalohany teo Madagasikara fa hoe mbola nanao atsasadalana izy na efa nanao an'ireny fifaninanana eny fa tena enjana tanteraka ty etrehany ty mino fa ny fiombonan'ny ekipa rehetra ao anatin'izay rehetra zay ary indrindra fa voninahitry Madagasikara dia manetsika ny ambony en plus fitondram-panjakana nandray andraikitra tanteraka malagasy manontolo manoa anazy ny very koa tena voninahitra ho an'ny zalany tafakatra amin'izay final zay dia anao tena farak'izay goavan'ireo tandremana fotsiny zany ao anatin'le fa 70 minitra mitovy amin'le demi-final teo. Io tena mila jerena kely satria eo le farerahana, eo koa le hoe tena voraka tapaka vao nisy an'ilay carte rouge dia ohatrany tsy nitovy fa raha lalao tamin'ny voalohany tamin'ny première mi-temps tamin'ny demi-finale teo dia tena ina fa tonga le isa roa sy ray mody eto Madagasikara ny amboara. Ny tokony aloha voalohany indrindra samy matsika niakatra tamin'izany fazina final zany manana chance bebe koa atsika mihoatra amin'ny Maroc satria tombony lehibe ho atsika tonga finaliste amin'izao ho ampiteo tsika marina tena manana ny maizazy zany Madagasikara zany amin'ny sport. Ny vatana koa moa amin'ny match mitovitovy vatantsika sy le ny Maroc misy chance koa zany tsika team lalao baolina ambany dia makasitraka ny roro amin'le fitazana le le bandreo satria ay mihitsy manao le endurance dure afahan'le bany hiatsika le match hatramin'ny farany. Pronostic amin'io ray 0 maharesy Madagasikara mody eto amintsika ny amboara amin'io. Tao anatin'ny tantaram-pirenena zany dia samba antsika nanao lalao famaranana amina lalao sehatra raisam-pirenena ngeza be tahaka izao ka ny anahy dia tsotra sy mazava izay efa nambarako tany amin'ny rindriko dia hoe mila fifantohana ianareo ry zalahy dia mila tsy miaino tsy mijery tsy mieritreritra ny pression maro isan-karazany. Aza mieritreritra hoe mijery ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa fa milalao malalaka mihitsy zany, tsy misy teritery tsy misy pression. Aza mieritreritra hoe misy mpanohana ho avy any Kenya fa tonga dia milalao
ohatran'ireny filalaonareo malalaka ireny satria raha nikady tsotsotra ara-teknika sy taktika ny jerena samy nanao prolongation na isika na ny marokanina zany hoe samy lalao 120 minutes ny dikan'izany any mitovy ny herintsika fa kosa manana tombony kely ny marokanina amin'ny balle au pied zany hoe maîtrise de balle zareo manatombo fa raha nitatsika ne itsika ne ny lalao 10 sur 11 tamin'le ny manasadalany ny dikan'izay zany voatazitsika ny resaka endurance voatazitsika ny resaka fizika dikan'izay zany raha misy ny fifatohana dia za minisy matoky fa ho resitsika raha iny oaotra ny marokanina ary ody aty amintsika ny amboara. Mbola amin'izay taranja baolina kitra izay hatrany voafidin'ny mpanazatra ny Barea Corentin Martins hiatrika ny fifantsanana fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany i Toldo, Bono, Mamsou ary Nicolas anisan'ireo miady ny voninahim-pirenena amin'ny amboaran'ny CHAN amin'izao fotoana izao. Samban'izy ireo nitafiditra tao anatin'izany hatramin'izay ny fahaiza-manaon'izy ireo nandritran'ny CHAN no antony voafidy azy ireo raha ny fanazavana i Centrafrika sy i Tchad no iona amin'ny Barea ao anatin'ity fifantsanan'ny mondial 2026 ity amin'ny andro fafito sy ny andro fahavalo. Sosikevitry Johnny Rakotorso mpikambana ao anatin'ny komity mpanantateraky ny FMF tokony sy tena firaisakinan'ny mpilalao tahaka ny ataon'ny Barea CHAN izao mba ahazona fandresena romiary manana sy fetrany mananjara. Ny vokandroany lisireo mpilalao mandrafitra ny Barea hiatrika ny fifantsanany mondial 2025 andro fafito sy fahavalo izay atao ny Maroc amin'ny volana septambra izao. Anisan'ny mpilalao vaovao ary samba ny vaovao antso andrafitra ny Barea zoky ny Toldo sy Bono ary Mamsou ary Nicolas. Ny fahaiza-manaon'izy ireo nandritra ny CHAN ity no antony safidy hoy ny mpanazatra Corentin Martins. Mbola voatazona ao anatin'ny ekip-pirenena koa sy Rado Rabemanatsoa, Tony Randriamanampisoa sy Lalaina Rafanomezantsoa izay mpilalao eto an-tirana ihany koa. Je voudrais rajouter quelques mots pour les nouveaux, avec le gardien Toldo. Donc je le prends parce qu'il a fait un très bon CHAN. Après Tony qui est déjà venu avec nous, qui a fait aussi des très bonnes performances. Et puis après on a Bono. J'ai bien aimé ses qualités aussi de technique, sa vitesse. Nicolas avec sa puissance, avec son volume de jeu. Donc voilà, beaucoup de joueurs intéressants. Mamsou au milieu il nous manquait un peu ce genre de joueur 6 en plus de Marco, il a Maritre. Donc avec ses qualités d'agressivité, qualité technique, de jeu court, de jeu long. Donc ça c'est des choses voilà, des joueurs qui méritent d'être là par rapport à ce qu'ils ont montré sur le CHAN. Mpilalao vaovao mila ravinahitra ny ivelany efa ela ihany koa nandresen'ny federation nalahatra azy ka tonga andrafitra ny Barea Andy Chapelmar izay mpilalao ny klubany Clermont Foot division faharoa ao France. Tsara ny lisitra navoakan'ny mpanazatra toy Johnny Rakotorso mpikambana ao anatin'ny komity mpananteraka ny FMF. Tena mila firaisankina anteraka ary mila mampiseho hoe miady ho an'ny tanindrazana tahaka izao aseho ny Barea CHAN izao ireo mpilalao andrafitra ny fifantsanany mondial 2024 ity atoka te azo fandresena ho izy. Manana tombontsika amin'le joueur aloha ary mialatsiny afa somary navaka kely amin'le CAN sy le CHAN satria le ekipa reto le mpilalao aty amin'ny CHAN zany dia le zandrikely mbola mitady carrière tsaratsara kokoa any ivelany. Dia mbola ao anatiny satria ireo joueur local dia tena ao anatiny le hoe fitiavan-tanindrazana, ao anatiny le hoe hiaro voninahim-pirenena ary zay mahasamy hafa an'le CAN sy le CHAN. Jere fizika raha miresaka fizika tsika matanjaka be reo, matanjaka ny afrikana fa hitantsika fa maharaka an'izay rythme ny afrikana zay hatrany amin'ny 120 minitra ny joueur malagasy fa io miainga avy aty amin'ny moral sy ny fotom-pisainana io dia zay faiza miaraka zay izay le fitiavana an'le hoe andresy fitiavana an'le hiaro voninahim-pirenena sy ny tanindrazana zay zay ny tsy nampitovy hitako ny fahitako azy ny amin'ny elanelan'ny CAN sy ny CHAN. I Centrafrika sy Tchad no iona amin'ny Barea ao anatin'ny fifantsanany mondial 2025 andro fafito sy andro fahavalo.
fa mety ny firafitry ny lisitra ireo mpilalao natsoiny mpanazatra Corentin Martins ao anatin'ny Barea A hiatrika ny fifantsana ny fiadinany amboary eran-tany 2024 anambony moralin'izy ireo hiatrika ny Centrafrika sy Tchad izao dingana tsara vitany Barea amin'ny trana izao izay misy amin'ireo mpilalao no voantso hiatrika ity fifantsana ny fiadinany amboary eran-tany 2024 ity Omega Nevson. Fijeriko anazy amin'io voasambany mba hiatrika an'izany mety mondial zany amin'ny aoriana kely satria efa mitotongana nakava be le filalatsika amin'ny eto amin'ny Afrika dia manatombo be dia be tsika sady chance no en plus koa le poids meny fitondrana sy le vola azon'ireo vantikely mba ahafahana manao motivation bebe kokoa noho ny teo aloha fiatrehana izay matsa mety mbola ho avy amin'ny taona manaraka sisy ho avy amin'le le joueur eto Madagasikara. Efa napoizina ihany fa misy expa vaovao taka ny Palmara zao zay amin'ny Ligue 1 zay efa nalao tany amin'ny La Liga ihany koa dia anisan'ny tena défenseur anisan'ny manana maizy azy. Misy matoky aloha fa raha ny filaharatsika hatreto makasika amin'ny Barea A zany raha ohatra ka napina nyreto Barea B zay milalao anatin'ny sanina zay atrika lalao famarana nyreto misy quelques joueurs zany efatra dimy ny fahitako anazy tokony ety tsara ny fisotran'ny lalao ary ny fampifondronana zany tiako mihitsy le fampifondronana mialoha mba ahafahan'ireo équipe ireo manana ny cohésion manana ny solidarité mentale physiquement. Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka kosa itsika izao tranga voajanahary tsy azo ny alana sy tsy nampoizina ny tsy hodrivotra mahery nitarika ny fahafatesana sy faratrany ireo mpiofana tamin'ny fakana brevet filatsana anelonaina omaly tena rivony mamo hoy ny ministeran'ny folo alinday androany. Efa hitotona tamin'ny tany ireo mpiofana fa nisy io tsy drivotra mahery io ka natonga ny helozy na dia nisy aza ny toromarika samihafa nomena azy ireo araka ny fanazavana hatrany feno mantsy ny fepetra rehetra ny laina na ahafahana nanao ilay fiofanana filatsahana ny elonaina omaly na amin'ny lafin'ny toetry ny andro na ara-pitaovana na ara-pahasalamana na ara-moralin'ny mpiofana isy ny komity iombonana amin'ny vondron-tafika frantsay amin'ny faritra atsimon'ny ranomasimbe indianina fazosoy anatanteraka hafanady adina mikasika iny tranga iny nanamafy ny ministeran'ny folo alinda androany fa niaran'ny sala tamin'ny fanantanterahana ny fiofanana omaly ny teknisiany ny onivony fazosoy mamitiny andrembololona sy omegarana ifitsony. Rasaivina misa telo ireo namony ainy nandritra ny fiofanana filatsana ny elonaina azona brevet omaly teny arivony mamo ity mbola manaraka fitsabony ireo mpiofana dimy hafanaratra. Nanamafy ny ministra ny folo andandroany fa tao anatin'ny fentra tanteraka no nanaovana ny fiofanana sy filatsana ny elonaina omaly iny feny ireo fepetra rehetra takina amin'ny fanatanterahana filatsana ny elonaina indrindra amin'ny lafin'ny fitaovana sy toetry ny andro raha nambarany tranga voajanahary tsy azo ny alana no nitarika ny loza. Raha nijerena ny zavatra ny tranga dia feno ny fepetra rehetra ahafahanjareo misaoty tamin'ny andro iny na ny toetrandro zany na ny fitaovana na ny fahasalamandreo mpiofana ireo. Ny zavatra an-tranga dia rehefa nandeha mivoaka ny roplanina reo andreo dia tsy karotra fa nisia ny rafale devant zay zany rafale devant zany tsy hoe kory hoe mandritra ny andro ray manontolo dia misy rafale devant fa araka marafale devant zany tonga tampoka dia izay no somary nampanahirana ary zay ny zavatra sarotra no gérer an'ireny situation reny satria ilay mpiofana efa mivoaka dia ahoana ny fomba hitandrovana ny ain'izy ireny rehefa misy ny rafale devant fa tsy maintsy ny fampiantso tsy maintsy nanome toromarika ny ety amin'ny tany ahafahan'izy ireo mitandrina sy manatanteraka ny toromarika rehetra zay tokony ataon'izy ireo mialoha ny totonany amin'ny tany. Ny rafale devant tsy tany ambony be tany ary zay ny tena mahasarotra satria efa hitotona amin'ny tany izy ireo zay vao tratandray rafale devant. Tsy maintsy izy kosa ny fanadihadiana ho atao tao aorian'ity tranga omaly ity ahafahana mitandrina mitranga ny zavatra tahaka ireny ho amin'ny ho avy ho hatrany ny ministry ny folo alinda. Tsy maintsy asiana ny commission d'enquête mixte satria
iny fifarany dia niarahana tamin'ireo technicienne miaramila français avy amin'ny zone sud de l'océan Indien zay ny lehibe moa i général de division zay manao fisehoana eto amin'ny ministère ny Folanda io ary tsy maintsy atao zay mba ahafahana mijery sy mandray fepetra ny amin'ny hoe inona ny tokony hanatsarana ny fiofanana, inona ny tokony tandremana amin'ny trangana zavatra indray izay tranga voajanahary azoko resamy tranga voajanahary izay nanahirana dia nanahirana ny fifehezana azy. Teny amin'ny premier bataillon parachutiste teny Ivato no niandrasana nofo mangatsiaka andreo manamboninahitra ambony sy manamboninahitra anivon'ny Foloalintà Malagasy namoy ainy tamin'ny filatsahana ny ilaina teny Arivony Mamo ny alarobia na 20 Aogositra nisy ny fanaovam-belomara miaramila azy ireo teny an-toerana ny tolakandro teo mialoha nitondrana azy ireo any amin'ny toerana natotosana ny fandevenana avy. Fa tonga anaty trafezam-boninkazo an'ny tompoko vavy Selina Ratsiraka sy nanotrona ireo fianakaviana tao amin'ny lapan'ny CGST ny Thomas na ny filoham-hevitry ny anteny Mirandoholona misana ny tapany atsimo sady filota le jeneraly ny vondrona TV+ Madagascar Nicolas Rabe Mananjara androany alakamisy 20 Aogositra mbola notrona ny vavaka farany izay atao amin'ny fiangonana Saint-Joseph en passe mazava ary ny fandevenana rahampitso zoma 20 Aogositra tolakandro ihany koa ny filoham-hevitry ny anteny Mirandoholona Nicolas Rabe Mananjara ho malala rubino efa tonga tao Thomas ny tenany ny arahory sy nampahery ny fianakaviana tompoko vavy Selina Ratsiraka. Androany alakamisy 20 Aogositra tamin'ny 1:00 ora sy sasany antoandro no nigadona teto amin'ny lapan'ny CGST ny Thomas nanatitra fehezam-boninkazo ho an'ny tompoko vavy Velonjara Selina Marta na Selina Ratsiraka izay vady navela ny filoha amiral de Ratsiraka ny filoham-hevitry ny anteny Mirandoholona misana ny tapany Atsimonosy sady filota le jeneraly ny vondrony TV+ Madagascar Andriamatoa Nicolas Rabe Mananjara notrony ireo mpiara-miasa eto amin'ny TV+ Thomasina ankoatra ny fanaterana ireo fehezam-boninkazo dia niara-nanotriny sy nampahery ireo fianakaviana ihany koa ny tenany fehezam-boninkazo nahitana soratra vidéo pilote anisany natery ny filoham-hevitry ny anteny Mirandoholona misana ny tapany Atsimonosy satria tsy mba miantso ny tena anarany mihitsy ny filoha amiral de Ratsiraka sy ny première dame Selina Ratsiraka fa vidéo pilote rehefa miantso azy fo ny fahavelon'izy ireo fa indrindra nandritra ny tantaran'izy ireo ny fireneny. Andriamatoa Nicolas Rabe Mananjara izay filoham-hevitry ny anteny Mirandoholona misana ny tapany Atsimonosy sady filoha le jeneraly ny vondrony TV+ Madagascar dia anisany niara-niasa ankaiky tamin'izy mivady nandritra ny tantaran'izy ireo ny fireneny tao anatin'ny taona maro. Ny maly alarobia alina dia efa tonga teto amin'ny CGST nalapa ny ankizy mpisavalalana teo aloha toerana naoriny ny filoha amiral de Ratsiraka izay andrasa ny razana ny filoham-hevitry ny anteny Mirandoholona nampahery sy nanotriny ary niarakory tamin'ireo fianakaviana tompoko vavy sy ny fianakaviana Ratsiraka. Rahampitso zomasy 20 Aogositra amin'ny 2 ora tolakandro no hiala eto amin'ny CGST ny Thomas ny razana ka atao vavaka veloma farany ao amin'ny katedraly ny fiangonana Saint-Joseph en passe mazava ary aorinan'izay dia sitrika amin'ny fasampianakaviana sy mitiara vazaha na fasina kominaly eto Thomasina ny razana mbola anotra ny fandaram-potoana rehetra rahampitso zoma imo ny filoham-hevitry ny anteny Mirandoholona misana ny tapany Atsimonosy sady filota rejeraly ny vondrony TV+ Madagascar Andriamatoa Nicolas Rabe Mananjara. Nitarina ny fotoana mahatale jeneraly ny Madagascar Airlines kompania mpitaterana nabakabaka malagasy any Thierry de Bayeul araky ny fanambarana navoaka ny Madagascar Airlines. Nanaiky ny anoy ny fitazonana izany andraikitra izany Thierry de Bayeul araky ny fangatahany fanjakana malagasy ny filankevim-pitantanan'ny Madagascar Airlines noho ny asa efa nendreketany mila fitohizana ho ity tompon'andraikitra ity mizotra makany amin'ny fivoarana ny Madagascar Airlines amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fiara-miasa amin'ny banky iraisam-pirenena teti-bola hatrany amin'ny $500 tapitrisa no anoanany ny banky iraisam-pirenena
any Madagascar Airlines ao anatin'ny fanantanterahana ny fandarana asa Phoenix 2030 fitiavana doni Ivrasata. No amafisy ny fanambarana navoakan'ny Madagascar Airlines fa mitohy ny fitazonan'ny Thierry de Bailleul ny andraikitra Martale General ny Madagascar Airlines azy. Nanamana izany ny fanambarana ofisialy nivoaka omaly. Nanaiky ny anohy ny fitazonana izany andraikitra izany Thierry de Bailleul araka ny fangatany fanjakana malagasy sy ny filankefim-pitantana ny Madagascar Airlines no ny asa efa ny andriketana mila tohizana ho ity tompony andraikitra ity. Mametraka tanjona ny atafilatra amin'ny farany iraka ampanavina azy Thierry de Bailleul ho izy. Ka tafiditra anatin'izany ihany koa ny famondrona ny fitaovana rehetra ahafahana manatratra ny tanjona. Stratégique ny fanohizana ny fitantanana ny Madagascar Airlines andraketany Thierry de Bailleul. Tanjona ny anohizan'ity tompony andraikitra ity ny asa efa natombony. Efa manomboka mizotra mankany amin'ny fiovana sy ny fivoarana i Madagascar Airlines amin'izao ka mila tohizana izany ezaka izany. Anisan'ny vokatra asa pahitanana amin'izany fiovana sy fivoaran'i Madagascar Airlines izany ny fiara-miasa sy ny fahazona famatsim-bola goavana amin'ny banky iraisam-pirenena. Teto-bola hatrany amin'ny 550 tapitrisa dolara no anoana ny banky iraisam-pirenena any Madagascar Airlines ao anatin'ny fanatanterahana ny fandarana asa Phoenix 340. Samba nisika vao nisitraka famatsim-bola goavana toy izany amin'ity sehatra ity. Fotoana rizona rahantsika ny resabe. Ny pejy Lalatiana Henriette Rakotondrazafy mampafantatra mirary fiononana ho an'ny fianakavian'ny niarambona ka namony ainy ary mirary fasitranana aingana ho an'ireo maratra. Fanazara-tena ny rahan'ny tafika frantsay sy malagasy no nisy arak'ity amafisin'ny masovo frantsay eto Madagasikara ity ka aoka tsy hanararao paty hamorona tsangatsy amanorana. Tsy haiko hoe nandrivotra koa aza ve zany dia voabaiko ny fitoram-patsakana aminona olona. Dia pray tsy kombakomba amin'ilay rivotra sy ny tafika malagasy zany ny tafika frantsay raha raisinao mitombona ny resaky ny olona tsy mahita izay fandehana akory ary amin'ny 2,1 kilometatra ary. Menatra mba mila jaina koa ny afisaonan'ny manamanjo fa tsy hanaovana récupération politique daholo zao rehetra zao. Ny pejy Infoculture Media mampafantatra tsy minisitra ny fitaterana ianao sady tsy filohan'ny filakevim-pitantanana ary indrindra vazaha ka tadidio tsara fa taninay i Madagasikara hoy Rina Rakotomanga. Araka ny vaovao navoakan'ny eo anivon'ny Madagascar Airlines sao omaly 7 Aogositra 2024 dia nanaiky ny fangatahan'ny fanjakana malagasy sy ny filakevim-pitantanana i Thierry de Bailleul amin'ny fantarana ny fotoam-piasany. Izy izay nisahana ny kompania-pitaterana nabakabaka malagasy natomboka tamin'ny Desambra 2024. Fanohizana ny dingana fanovana sy fanavozana ny orinasam-pitantanana nabakabaka malagasy ity no antony izay tohanan'ny banky iraisam-pirenena ao anatin'ny drafim-panavozana Phoenix. Laza i Ramatoa Rina Rakotomanga izay efa tao anatin'ny filakevim-pitantanan'i Madagascar Airlines fa manao autoproclamation sy autopromotion ny tale generalin'i Madagascar Airlines. Maro ireo fitantanana tsy nentina nataon'ity teratany vahiny ity ka laza i Rina Rakotomanga fa tsy minisitra ny fitaterana ianao sady tsy filohan'ny filakevim-pitantanana ary indrindra vazaha ka tadidio tsara fa taninay Madagasikara. Ny pejy 12 heures vaovao mampafantatra vao antso amin'ny fantsanana mondial 2026 i Toldo nanazavy Corentin Martins mpanazatra ny Barea A fa nosafidiny manokana i Toldo anatevin-darina ny ekipa Barea A noho ny zava-bitany tamin'ny Shanna nandritry ny fanambaran'ireo mpilalao 13 vao antso amin'ny fifantsanana mondial 2026 nanehon'ny heviny. I Toldo noho izany no anampisany Nina sy Jordan Dupire amin'ny fiambenana ny Tsato-by malagasy amin'ny fionana amin'ny Centrafrika sy Tchad ny volana septambra ho avy zao. Ny pejy Femme Mamboupsa mampafantatra pétanque victoire des Malagasy 13-5 face à l'équipe Rocher, demi-finale l'après-midi mandray contre les Italiens, les champions du monde en titre.
fandarana manokana eto amin'ny TV+ Madagasikara ranasana ny pasteur Ertina Randriary Malala avy amin'ny fiangonana Vaony Oloko. Zany hoe zavatra rehetrarehetra zany mandroso daholo. Fa ny zavatra mampalahelo fotsiny ato amin'ilay tontolo ara-panahy dia davony devoly tsy avoatra fa vao mitady hivoatra ianao dia ozy ny olona hoe arto lasa zavatra ohatr' zany. Nefa na amin'ny tontolo ara-panahy sy ny fiainan'ny olona amin'izao vanim-potoana izao zany sy ny asana demony amin'izao sy ny famosaviana amin'izao efa avolenta. Ny fahafantarana manko zany indray dia ohatrany hoe rehefa nisy namosavy ianao dia ohatrany hoe aretina foana ny famosaviana fa hatrany amina sehatra rehetra. Rahanao eto amin'ny TV+ Madagasikara ny alakamisy 8 aogositra aorian'ny vaovao. Ny pasteur Ertina Randriary Malala avy amin'ny fiangonana Vaony Oloko no vahin'ny fandarana manokana izay voarahintsika eto amin'ny TV+ Madagasikara ny alakamisy 8 aogositra 2024 orian'izao vaovao izao. Toetr'ansika ato anatin'ny fampirahalam-baovao tranga anaty fandriam-pahalemana diola misa efatra sakanafo ka teny amin'ny fokotany Ankazitovo commune Anozato andrefana no lavon'ny balanjandaro mahaly alarobia 17 aogositra alina. Misafito ireo jiolahy miaraka amin'ny fitaovam-bedina ny saika anao ny fanafiana ka ny telo tamin'izy ireo tafapritsaka tratra teny amin'ireo jiolahy ny basy vita gasy miisa roa sy bala miisa roa miampy antsy be iray sy baton iray tsy nahitana karapanondro amatarana azy tany amin'ireo jiolahy voatifitra ireo raha ny fanazavana atran'ny tokosa ny fikaroana ireo olon-dratsy namany Gracia Andriatsitoerina sy Ivrasata. Vao tamin'ny tapabolana no nisy fanafiana tao amin'ny fokotany Ankazitovo anatin'ny commune Anozato andrefana dia efa nanakoako sahady indray ny feombasy alina tokony ho tamin'ny valora. Jiolahy miisa 7 nikasa hanao fanafiana no nifanena tamin'ireo zandary Anozato manao fisafona amin'ny alina. Na ray antso mantsy ny mpitandro ny filaminana fa misy andian'olona mivezivezy amin'ny fokotany Ankazitovo izay ahina ho mikasa sy hikotrika fanafiana eny an-toerana. Vao nahita ny zandary ireo olona ahina dia vaky nandositra karaikitra ny fifanenjehana. Rehefa nanaovana antso avo ny hijanonana izy ireo dia tsy nety ny janona na efa natao sesilany ny teny avo ho fampitandremana. Namoaka basy ireo jiolahy ary sakitifitra no niaro tena ireo zandary. Tao anatin'izay no nahalavo an'ireo jiolahy miisa 4 raha tafaporitsaka kosa ny telo. Dia rehefa nitsoaka ilay izy efa nitelo ilay zandary hoe mijanonona reo tsy nijano izy izy le mitsoaka sady amoaka basy any dia mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy tonga dia mandefo zay satria sao dia sanatria hoe ny miarana gendarme anay koa maratra dia zay moa zany réflexe hoe tsy maintsy tonga dia fa nandeha dia ny anankefatra tamin'ireo no lavo teonao ny anankitelo moa zany tsy tratra. Ny fisafonana nataonay nataoko hoe samy andro zay nandritra ny ataoko hoe adiny roa teo fa tamina nenjehanay azy vetivety kely ka même tsampy 2 minitra akoriny satria vao nandany le antso avy nataonay zany dia efa tsy maintsy nandray fepetra zay. Mitovy ihany ny bala sy ny basy nampiasain'ireo jiolahy nanafika tamin'ny tapabolana sy tamin'ny omaly larobia ka ina mety mitovy ihany ny mpamatsy sy mpaniraka azy ireo raha ny fanazavana trany. Tamin'iny Ankazitovo iny raha tsy diso tapabolana lasa zay dia nisehoana trangana fanafiana amin'ny tapy-adina foana. Dia ity zany ty resaka ty le basy le bala calibre 12 ty foana matetika ampiasaindrareo miaraka amin'ny basy fa tsy fantatra io zava tsy fantatra reo le olona mpanao io zavatra zany tsy fantatra tamin'izany. Dia zay aloha manao hoe reto ihany io andeha ataoko hoe manao lalakitako soa zany dia mamerina mitsipotsipona le olona ao amin'io faritra io manao ataky. Na hoanina tsoany nefa dia zao hoe tonony zavatra tsy azo entiny ahoana moa tokony hampisy antonany aman'olona. Efa maro ireo jiolahy nahita loza tamin'ny fanafiana ranteto amin'ny Bourgade ny Fenoarivo sy ny Fari-Piadidiny ka mampitandrina ireo izay mbola say izy ireo. Io moa na tian'ireo jiolahy ireo na tsy tiany anay fa ny ango-baovao misy foana raha ny kany ataoko hoe ny eto amin'ny Brigade Fenoarivo sy ny ato anaty Fari-Piadidiny efa maromaro ihany zay ataoko hoe fahatratrarana sy fahalavona jiolahy zay dia na ny tena raha gaga ihany hoe ina moa mbola asahiny ireo jiolahy ireo mbola manao fananiana ohatrany hoe mitondratondra basy mandehandeha dia manafika lava io dia variana ihany tena satria ny akamaroany tetỳ aminay zany zao
de efa nahitandreo jolaro loza sa ohatrany hoe mananaina roa very zareo so hoe misy aina amidy any atseny fa de moramora midrotra tsy mahataitra andrareo na hoe tsy manitsy de za hoe de miteny hoe manova ndray raha masahy mitoetra ny fikaroana ireo naman'ireo jola tafaporitsaka raha ny fanazavana trany lafomba vao hafa kosa igadona eto Madagasikara ny talata 2 septambra ho avy zao ny kabeson'ny ampanjaka toery sy ireo mpitaritafika rolany arantolona taminy 720 taona taoriana aminona azy ireo noho ny fandavan'ny fanjanahantany. Isy ny lanonana ara-panjakana sy ara-miaramila ho fanomezam-boninahitra ireo mahery-fo sy ho famerenana ny asina izay voaroba tamin'izany ho tanteraina eny amin'ny mausolée avaratra Ambohitsaina amin'ny talata 2 septambra io ihany. Iazo avetrana Sirabe ary andalo ny Miandrivazo, Mahabo sy eo amin'ny sampanan'ny Morondava ny Kabeso mialohany anaterana azy any Belontsirbina ny Zoma 10 septambra. Miantso ny malagasy tsirairay hijoro am-pahanginana sy analasatroka amin'ireo toerana rehetra andalovan'ny fiara mitondra ny Kabeso ireto mahery-fo ireto ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina mitatra izay mamitsinandram-bolona eo amin'ny sariny Omekarany Eftsona. Taoriana merenana amin'ny Madagasikara tamin'ny fomba ofisialy ny Kabeso ny ampanjaka toera sy ireo miaramila rola niarantolona taminy 9 août lasa teo tao Paris ingana manaraka ny fampidiny izany eto Madagasikara. Araka ny fandaharam-potoana navoaka ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ny talata 2 septambra ho avy izao no igady eto Madagasikara ny Kabeso. Araka ny voafatra rehefa tonga ny vato ny Kabeso dia azo avy hatrany ny fasan'ny mahery-fo eny mausolée avaratra Ambohitsaina. Isy ny lanonana ara-panjakana sy ara-miaramila ho fanomezam-boninahitra ireo mahery-fo sy ho famerenana ny asina izay voaroba tamin'izany raha ny fanazavana. Raha ny fizotran'ny lalan'ny Kabeso mialy ny vato dia mandalo ny Lakarivo, Tsarasaotra, Akorondrano, Atanimena, lalana toera Soarano, amakivaky ny arabe ny fahaleovan-tena ary akatra ny Ambojatovo, andalo Anankirahotra, Tanimora ary tonga ny mausolée toerana natanterana ny lanonana fanomezam-boninahitra. Aorian'izay dia azo avy hatrany ny lalam-pirenena 7 ary itodohan'ny Belontsirbina. Anisan'ireo lalana holalovany ny lalana makany amin'ny faritra Menabe, mandalo eo Antsirabe, Miandrivazo, Mahazo, Sapanandalany Morondava ary farana ny Belo toerana metrahan'ireo Kabeso. Miantso ny malagasy tsirairay hijoro am-pahanginana sy hanalasatroka amin'ireo toerana rehetra andalovan'ny fiara mitondra ny Kabeso ndreto mahery-fo ireto ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Afambola mba toerana hatrany aloha ny vokatra tsara izay azon'ny Barea ny Madagasikara sy ny fetrehan'ny Barea ny alofa maranan'ny sanina 520 sy 2 izay sambany eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara no hiatrehana izany mba toerana izany resaka izany ao anatin'ny fandarana demokrasia mivantana kandeha ho arahantsika ary ny sombony tamin'ireo faneho-kevitra tamin'ity androany ity miaraka amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 7 sasan'ny maraina. Oui, Monsieur Gérard, avy any Ambatondrazaka. Tokony mba hajaina ny finoana dia ao anatin'ny fahatanorana azy satria isika tsy misy tonga lafatra. Le fifanajana ry atoko na dia tanora ara-filopirenena atao izy aloha mitondra eo. Zavatra ataony tsy adalany hoe anaonao foana izy fa sanatry ny volony saintsika vary miteny an'izany mialatsiny fa amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ary nanao olombelona sy biby misy tonga lafatra ihany. Demokrasia mivantana. Hoy kosa Monsieur Raharson avy eny amin'ny bypass aleo ny bare mba hanao ny lalao ankalalana fa aza hidirana efa tsy nasiana resaka ny mahakasika ny jiro tapaka lava. Aza tsy maina le mba hoe fatiny kely mba hita ny gasy amin'ny resaka bare io efa tsy asiana ny fatapaha-jiro tsy mahita baolina tamin'ny farany izay efa tsy akany laky dia mbola io ndray mbola hitsabianao ndray ny bandikelinay hoe mba hoe tena manao le bandikely dia anao ndray no hoe ho dedaka sy hoe tsy hanao récupération amin'le izy. Demokrasia mivantana. Ity fitondrana ity dia be rendrarendra fotsiny fa ny vokany dia tsy misy tokony ahintsy ny mpitondra hoy Madame Saondra avy eny Andranomanalina. Ny fitondrana ity izany le manao zavatra oeraoera fotsiny fa ny vokany araha mahita fa tsy misy ohatr'izay nge no mitenenana an'ilay fitondrana dia tokony hanitsinana azy.
Démocratie mivantana. Fandarana mivantana am Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Eo amin'ny vaovaon'ny tontolo iainana kosa indray tsy mankasitraka ny fitrandrahana tsy ara-dalàna izay mamotika ny tontolo iainana ao amin'ny faritra vatovavy ireo fiarahamonim-pirenena. Misy ny fitaovana vaventy ampiasaina izay mahatonga ny fahatotofan'ny renirano raha ny nambaran'izy ireo. Eo ihany koa ny fitrandrahana sokatra any amin'ny faritra atsimo izay tokony hoaran'ny tompon'andraikitra maso akaiky. Efa niova ho any amin'ny faridranomasina avaratra andrefana sy avaratry nosy indray amin'izao ny lalana ampiasain'ireo mpanondrana sokatra antsokosoko. Trandraka izay vaovao izay Ankrasia Andritsy toerina eo amin'ny sariny Ivra Zata. Misesy fa optehany tontolo iainana ao amin'ny faritra vatovavy raha ny fanazavana. Misy amin'ireo mpitrandraka rena kibon-tany ao amin'ny komuna Voilava sy ny manodidina azy no efa tsy ara-dalàna kanefa mampiasa fitaovana mavesatra hoy ireo tamazotra ny fokon'olona amin'ny tantana ny arena Voajanahary eto Madagasikara. Vokany misy ireo renirano totitra ary sima ny tontolo iainana. Ary neky misy mpitrandraka arena kibon-tany zay efa tsy ara-dalàna anefa dia mampiasa an'izay fitaovana zay. Vokatra zay dia misesy lany ny fahampiteny tontolo iainana ao amin'ny faritry vatovavy. Eo ihany koa ny tsy fidiran'ny vola eo amin'ny vokatry ny fitrandrahana eo anivon'ny komina sy ny faritry vatovavy zany hoe tsy mahazo tombony mihitsy malohana ny fitrandrahana zany ny faritry vatovavy. Ankoatra izay misesisesy ihany koa ny fitrandrahana sokatra izay biby mampiavaka ny Madagasikara amin'ny faritra atsimo. Nilaza izy ireo fa fantatra ny lalana famoahana ireo sokatra ireo. Hamafisina ilay fanondranana sokatra teo zay agny amin'ny faritra atsimo ao ampanimo zany dia ao amin'ny fijerena ny fagnainana zany zay fandranana zay dia any amin'ny ranomasina faritra andrefany sy avaratry ny nosy no lalana ombany fanondranana sokatra sy mamakivaky ny lalam-pirenena fahafito. Ka manoloana an'izay dia misy tompon'andraikitra reo lalana reo ka andao tsika samy andray andraikitra fa tsy avela ho baranahiny ny harem-pirenena malagasy. Miantso ireo tompon'andraikitra maefa hiarijery ny fanafoanana ireo fitrandrahana tsy ara-dalàna ny firaisamonim-pirenena, mangataka ny ampidirana ny firaisamonim-pirenena anatin'ny mpanara-maso ny fitrandrahana ihany koa ireto farany. Dia hoarahantsika kosa ary zao ireo vaovao tapatapany. Sy mbola maty tanteraka ireo afo nandritra ny aitrano tetsy amin'ny fokotany Mandrakobato voalohany etsy Anosy nisy eo ny aliny talata 9 aogositra lasa teo. Tokantrano hatrany amin'ny 7 amin'izao no trabona sy tsy manan-kialofana noho io aitrano goavana io. Miaina anaty fahasahiranana ireo mponina noho ny tsy fahafahana mamonjy akory ireo entana tao an-trano nandritra ny famaizina raha fitarainan'izy ireo. Ho fanohanana ireo trabona eny an-toerana izay efa tafakatra anjatony tonga nitondra tohana ho azy ireo ny antoko isika mpandresy izay mitodika betsaka amin'ny fiseharana amin'ny lafiny ara-tsosialy. Entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro sy kojakoja samihafa no nentin'izy ireo hanohanana vonjomaika ireo trabona mandra-pisia ny vahaolana lavitrezaka avy amin'ireo tompon'andraikitra isanjokajiny raha ny fanazavana. Rehefa naheno ny vohinana azo an'izy ireo dia ny famaizana trano, ny vohika mahatratra tokoa ka izany no nahatonga anay tonga eto amin'ity toerana ity nanao an'izay voatsirambony tanana nitondra izay zaka ihany koa ho fanohanana sy fanampiana izy ireo. Izany koa no hanetanako antsika tsirairay avy hoe misy mpiarabelona mila tolo-tanana avy amintsika dia ndeha hiara hifanentana ho amin'izy ireo. Taoriny fandraisana ara-teknika sy vonjomaika na réception technique provisoire ila ivotoerana famokarana angovo mandeha amin'ny herin'ny masoandro ao amin'ny komina Ambanivohitra Mananteny district Antolanaro faritra Anosy dia natao ny alatsinainy 15 aogositra 20 soarivo teo ny fandraisana ara-teknika sy vonjomaika ny ivotoerana famokarana angovo mandeha amin'ny herin'ny masoandro ao amin'ny komina Ambanivohitra Androka district ny Ampaniandrefana faritra atsimo andrefana manana tanjaka 80 kilowatt crête ity ivotoerana ity. Komina rirany Androka ny tenanay fanasa fotoana zao manao ny réception technique provisoire anty centrale zay mitondra tanjaka 66 kilowatt crête ity. Defa taona no iaho teo no tsy nifitsatra zany hazavana izany ity komina rirany Androka. Ankehitriny le tanteraka ny velorano ny firenena araky miteny mbenimbeny tsy misy district na komina
hadiny ka faly toraka izany ny vahoaka indrindrandrindra ny komina rirany ny Anjoka amin'izao fisitsarana jiro mpazavana izao. Eto ny tenanay dia ny sasatra ny misaotra indram-panjakana Tariny Loadaina Andrinirina Ranjoelina sy minisitra ny Angovo dia sy ny Akoranafo ary ireo mpiara-miompona izay anisan'ny mpamatsy vola na zahoana izao fitaovana saby izao. Ka ny fanetanana angamba ataona eto dia ny fijabodrana an'ireto fitaovana safidy ireto mba hampateza azy. Eto zany dia misy popoa 7 na 100 aloha no naparitaka amin'ny voalohany zao izay miparitaka any amin'ny fototany anatin'ny komina rirary ny Androbakia fa mbola isy ny fanitarana azy bebe kokoa amin'ny fotoana manolojy azy. Raha ny eto amin'ny komina Androka dia 4 taona tsy nisitraka herinaratra ka izao vao hiverina indray izany. Eto dia maneho hafaliana amin'ny anaran'ny fediten'ny tanànany komina Androka izay misoritenany be ny tanàna. Maneho hafaliana izahay ato satria ato anatin'ny taona maro tsy mba nisy jiro taminay tato. Amin'izao izy misy jiro dia misaotra ny fitonjam-panjakana Andriamato Anjy Rajoelina, Président Anjy Rajoelina nanome jiro anay ary tena faly izahay faly izay fa hisitsaka jiro amin'izao dia hanomboko amin'izay ny fampanjosoana ato amin'ny komina Androka amin'izao fotoana izao. Efa misitraka herinaratra ny ao amin'ny komina ny Androka amin'izao fotoana. Fatozantsika ny fampahalalam-baovao anio nototosaina teny amin'ny Orange Digital Center Sorano ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nampafantarina ny service bank to wallet to bank izay iarahan'ny première agence de microfinance miasa miaraka amin'ny Orange Money Madagascar. Manomboka izao dia efa azo ny mpanjifa tao ny makana mametraka ao amin'ny compte PMF amin'ny alalan'ny Orange Money. Mbola maro ihany koa ireo service azo sotrahana amin'ny alalan'ny fifandraisana ireo akaonty roa ireo ny première agence de microfinance sy ny Orange Money izay miara-miasa hanatsarana hatrany ny tolotra manamora ny fitatanam-bola ireo mpanjifa. Sama Andrimaefa. Ny Orange Madagascar sy ny première agence de microfinance dia nampafantatra fa ankoatra ny findramam-bola dia nametraka ihany koa ny fametraham-bola amin'ny tany ambonimbony épargne bloquée ary napetraka androany ihany koa ny épargne programme planifié izay natao an'ny olona rehetra. Ny fiara-miasa eo amin'ny Orange Money Madagascar sy ny première agence de microfinance dia efa nanomboka tamin'ny taona 2024 ny ezaka foana ny fanatsarana ny tolotra zany miaraka tamin'ny Orange Money satria akoatra ny findramam-bola dia nametraka ihany koa ny fametraham-bola amin'ny tany ambonimbony épargne bloquée izay tena ny fanitsy tanteraka amin'ny filany malagasy ary amin'ny kafaliana androany no ametrahana an'ilay épargne programmée planifié izay tena hoe fanampiana ireo saraban'olona rehetra zany sarababe bahoaka rehetra na kely ara ny volanana satria manomboka amin'ny 500 ariary dia efa afaka manao épargne ary tsy nitsahatra teo le tolotra ny tenenina androany fa ny rehetra koa izay bola tsy manao aimikajy dia efa mahafantatra na bola tsy misoratra amin'ny aimikajy raha hoe afaka manao aimikajy ary tokony azo vola atreto. Zavatra goavana be zany ary ny tena goavana be indrindra androany dia ny fampifandraisana ny compte Orange Money sy ny compte bancaire première agence de microfinance. Ny misoratra amin'ny aimikajy dia efa hahatratra 700 000 manokatra compte zany. Ny olona rehetra dia afaka manokatra compte aimikajy rehefa manana compte Orange Money. Ary namafisina izy ireo fa ny fiarovana ny mobile money no lahara-pahamehany. Ny service rehetra dia novolavolainy miaraka amin'ny mpiara-miasa première agence de microfinance satria izy no mpiara-miasa stratégique indrindra ary efa ela niara-niasa. Notre priorité, c'est de leur rendre chaque jour un service simple, un service sécurisé et un service instantané. Nous partageons avec vous une histoire un peu particulière, car depuis 2018 maintenant, la PMF est un partenaire historique et privilégié pour Orange Money Madagascar. Orange Money, aujourd'hui, avec plus d'une dizaine de partenaires, est l'opérateur le mieux connecté au monde bancaire à Madagascar. Il reste encore beaucoup à faire, nous le savons,
et nous souhaitons travailler avec tout le monde. C'est pourquoi nous sommes heureux de continuer à enrichir notre offre en lançant aujourd'hui la liaison bancaire entre un compte Orange Money Madagascar et un compte bancaire PAMF. Ce service permet de relier donc le compte Orange Money d'un client et son compte bancaire de façon sécurisée puisque chaque étape est protégée par le code secret. Il permet aussi d'avoir accès à un mini relevé bancaire et aux dernières transactions. Finalement, pour le client, cela lui permet de transférer des fonds depuis un compte bancaire vers son compte Orange Money ou vice-versa, de façon illimitée, pour gagner en efficacité et en flexibilité aussi dans la gestion de ses finances. Ny ikorana immobilier dia tsy mitsahatra ny manome fahafapo ho an'ny mpanjifa amin'ny alalan'ireo tolotra izay omeny. Misy ny tolotra vaovao izay omeny ikorana immobilier izay tsy inona fa ny site de lotissement vaovao eny malaza Ampitatafika. Isy ny visite organisée izay ho tanterahana eny amin'ity site de lotissement vaovao eny malaza Ampitatafika ity ny sabotsy ho avy izao. Dia ho arahantsika ary ny fanampanazavana. Miverina ity malaza Ampitatafika indray ny ikorana immobilier, toerana natokana ho an'ny quartier résidentiel, toerana stratégique ary mamaly ireo filana mety amin'ny fianakaviana sy ny investisseur. Ety an-toerana ny ekipa amin'izao fotoana izao manomana ny fanatanterahana ny visite organisée voalohany izay ho ataony sabotsy ho avy izao. Ka mba ho fankafana izany tolotra vaovao be izany dia isy ireo tombontsoa maro hitanao ety an-toerana. Ety malaza Ampitatafika no misy ny site de lotissement vaovao. Offre titre en main ny tolotra ato amin'ny ikorana. Ary aza tara nefa fa enina ihany ny lot disponible amin'ity toerana vaovao ity. Manomboka amin'ny 300 mètres carrés ny lot, accessible tsara ary ny ety manodidina dia maitso sy madio avokoa. Akaiky dia akaiky ny tanàna ihany koa no ahitana ireo akora fananganana trano ary 10 minitra monja miala ny lalam-pirenena voalohany no misy ny tany. Ary marihana moa fa manana vy malalaka mahita ny Antananarivo. Raha efa manao vinasahady isika ny hijery ny toerana andrenana ny tanànantsika, andao aneo ataony nofinofy izay eto amin'ity site de lotissement malaza Ampitatafika ity. Mety anao ahoana re ny ahita amin'ny fianakaviana eny no mialehibe sy eny no manorim-ponenana. Ny ikorana immobilier dia efa matihanina amin'ny fikarakarana ny taratasy tany amin'ny fananatany ary efa maro ihany koa ireo titre foncier izay efa navoakan'ny orinasa. Maro ireo fianakaviana nanome toky anay, tsy voalohany izahay no manao site eny fa efa fahatelo izao satria dia mbola mitana larana voalohany hatrany amin'ny safidin'ireo fianakaviana ny toerana eny malaza. Milamin-tsaina tanteraka ianao, tolotra titre en main izany hoe izahay avokoa no miandraikitra sy miantoka ny frais de dossier rehetra. Isy ny fihenam-bidy amin'ny sabotsy ho avy izao io. Fotoana fanararaotana ihany koa satria dia amin'io ny visite organisée voalohany indrindra. Moa ny lot konkoa dia vitsy satria dia enina ihany ny lot disponible ety an-toerana. Misorata anarana dieny izao na mandevasa mesazy amin'ny Facebook. Afaka ataonao ihany koa ny miantso mivantana amin'ny laharana mahazo ny ikorana. Aza tara ary andao hiaraka aminay amin'ny 10 ramaraina fotoanantsika ny sabotsy ho avy izao eny amin'ny Santilo Anosy Atoandrefana ny fotoana. Ikorana immobilier manome mihoatra ho anao. Dia ho arahantsika ary izao ny voambolana. Ny voambolana androany dia ny hoe pahay maritrano. Betsaka isika ny tsy mahalala hoe pahay maritrano na pahay maridrafitra. Ireto voambolana ireto dia hoentiny ilazana ireo olona manan-talenta sy fahaizana manokana momba ny fanamboarana trano na ny architecte hoy ny vahiny. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro, ohatra ao anatin'ity vezateny manaraka ity. Tian'ilay pahay maritrano ho hita aloha ny taniko vao anao ny asany izy. Rehefa izay ary no fantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro io teny io. Rehefa miteny malagasy, sarobidy no fiteny malagasy ary fahaizana ny mahave azy. TV+ Madagascar. Manasantsika ary izao anaraka ny eo ara hoe mazoto mianatra ery ny ankizy miaraka amin'ny cahier premier plus. Efa misy ihany koa ny stylo sy cartable premier plus amin'ny kalitao tsara indrindra hatrany. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sini Orange, eo anilanao. Nolotra ho anao. Moteur, ça tourne.
Action. Zanak'potsy ohatra mama mihitsy na amity salama ina vaovao efa iainiko afaka baka arabaina aloha félicitations merci beaucoup yahoany de vaizindria ndeha hijery fianarana Antananarivo any any am'le moramora reny ao aminay miditrako ao aminareo le atsy ve non tsy takatrainy aho sady mention très bien ilainareo nefa ny anahy tena tsy tatanareo possible de tsy anam-bola ity mora ny ao aminay mention tsy très bien ngany anao teo passable azo amboarina zany hitanao inscription 400 000 ariary de le mention le passable ho avadika très bien 1 200 000 ariary 6 millions de francs zany aloha tena mijetatranao manareo tafiditra mianatra ao aminay na tsy manana noty tsara fa afaka amboarina zany noty zany tena tsy takatra zany fa tena mifony andeha ho any lavitra any ve tsy alao ny eto tanàna ny atao an'izay mbanina fa zay ngina anaovana ny fianarana io afaka andraisana afaka amboarina fa zany za misalasala re am'zany hoe mention passable zany na ohatr'izany fa afaka amboarina afaka raisiko ohatra hoe très bien ndre raha vao tonga aminay fotsiny sady eniko hoe ao aminareo ny tsy ara-dalàna zany ny diplôme tena zany nisy namako izay mantsy nianatra tao taloha ko izay anay moa zany de le zafikely ny sarligne anany ariva ie de am'izao izy tsy tafiditra miasa Antananarivo fa hoe tsy ara-dalàna ny diplôme anany tanateny eny sy fa regleny de efa zany mampisalasala efa any ministère tamin'ny tapabolana vao avy tamin'ny hoe ahoana de ozy hoe efa hovoaka ozy izy ty efa tsy maintsy moa de manara-dalàna de lasa eken'ny fanjakana ny diplôme mivoaka ao aminay de efa miandra mandrapiditra mandra-patonga ndre tavavoaka an'io raha hoe anao sage-femme zany tena tiandry zany manko ana tena mamanareo tavavoaka sage-femme ndria mety efa vita koa ny taratasin'ny ministère to de mena diplôme ara-dalàna de miasa tsara ny manadiady mialohan'ny anapahana hevitra ialao lavitra ny kolokolo fa ny fahaizana tsy voavidim-bola akory coupé dans la boîte faranatreto ny fiarako taminao tamin'ity alina ity misaotratsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany Eliza Hermanina kosa izao mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray veloma tompoko amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena indray no songadina hoentina aminao amin'ity alina ity iompana amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny marathon international amin'ity andiany faharoapolo ity ny volana oktobra no tena ambony tany falotoany tontolo iainana ka antony safidiana io volana io anaovana ny etsika isy sokajy maro samihafa ao anatin'ny marathon international afaka andraisan'ny rehetra anjara mitatra izahay Romi Armanana eo amin'ny sariny fetra andriavana anjara mifanindran-dalana amin'ny vina ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafo ny etsika marathon international fotoana ahafahan'ny olona manao fanatanjahantena no sady izarana ihany koa ivoaka tsy ho maro samihafa amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ny volana septambra sy oktobra no tena ambony tany tsy fanajana ny tontolo iainana ka antony anaovana ny etsika ny 20 sy 20 oktobra ho avy izao lehibe oktobra satria fatatsika fa ny pikina pollution de manomboka amin'ny septambra oktobra ary novambra de teo zany nezaka ministère hoe tao anokana andro ray anaovana fanetanana amin'ity taon'ity kosa dia efa neritreritra ihany ministère hanao an'izay hoe marche écolo zay ary izay indrindra no hoe tsara fitotana le marathon international satria raha nangataka fiara-miasa parrainage ry zareo de nitovy ny fomba fijery de teo zany ny antony hoe ataotsika hiara-iasa satria tanjona ray le iraisana ao anatin'izay zany de hoe ny deuxième édition zany de hiopana kokoa amin'ny resaka hoe zay hoe marche zay inona ny importance an'izay hoe manao marche manao marathon ny impact an'izay amin'ny tontolo iainana surtout ny fahasalamana ary ny pollution antsika ny tena mampiavaka an'ity marathon ity zany miaraka amin'ny ministère de hoe raha manao inscription anankiray ianao de misy hazo ray ambolena maro ny asokajy afaka hifaninanana ao anatin'ny marathon international ary afaka mandray anjara avokoa ny olona rehetra natao ao anatin'ny seranabaka ny fisoratana anarana mba hisorohana ny fampiasana taratasy ka anatanteraka ny teny filamatry ny marathon international sans pollution isany koa ny azo iray isaky ny mpisoratra anarana ho volena manerana ny sekoly maro samihafa sy ireo toerana misy zaridaina eto Antananarivo
izay masiaka afaka natolotra tamin'ity ariva ty ankasitragnanareo sy ny saraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.